Dia mamangy antsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana ao anatin'izao fotoana ny toriteny izao. Dia filazantsara araka ny Lioka toko 7 andininy 9 hatramin'ny 9 ary izay ombonantsika ao anatin'izao toriteny izao dia ny andininy 9 hatramin'ny 10. Dia ny asan'ny fanahy masina mbola ho amintsika hatrany hitomontsika amin'ny finoana eo am-piainona ny afatry ny tompo. Izao soratra masina izao ry havana dia manohy ny fanambarany Jesosy ny tsy maintsy aretany fijaliana ka ialany eto amin'izao tontolo izao aoriany ny fanenjehana azy. Fa tsy izany ihany fa ambarany Jesosy koa eo aloha eo toko 7 ny andininy 17 hatramin'ny 17 fa izay manaraka azy dia tsy maintsy hitondra ny azo fijaliana. Koa amin'izany ity soratra masina milaza ny fiovan'i Jesosy tareto ao an-tendrombohitra ity dia toy ny fampaherezana sy fanomezana fanantenana ireo mpianatra vao avy nandre ny fanambarana na ny vaovao ratsy avy amin'ny Jesosy. Tsy maintsy roso amin'ny fijaliana mafy hiara ny fahafatesana vokatry ny fanenjehana azy Jesosy ary ny mpanaradia azy koa dia tsy maintsy hitondra ny azo fijaliana. Fa amin'izany indrindra no naneo ny voninainy herinandro taty aoriana rehefa tokony ho avalona taorian'izany teny izany hoy ny soratra masina. Naneo ny voninainy tao an-tendrombohitra Andriamanitra ka nanova tare any Jesosy. Ny alebiazan'ny voninahitr'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny fanakekezana azy bebe kokoa. Ny fanakekezana na ny fiarahana akaiky kokoa amin'Andriamanitra no ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Fa tsy izany ihany fa ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra koa ny faharetana. Ao amin'ny faharetantsika no ahitantsika bebe koa hatrany ny voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny fiarahana akaiky amin'ny Jesosy no ahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Voalaza matetika ao amin'ny soratra masina fa i Jesosy dia nanavaka anankitelo tamin'ny apôstôly akaiky azy kokoa tamin'ny asa izay nataony. Ohatra ao amin'ny Lioka toko 9:50 dia efa voalaza ao fa raha nanangana tamin'ny maty ny zanaky vavan'ny Jairo i Jesosy dia tsy nisy navelany hiditra tao amin'ny efitrano nisy ny razana afa-tsy Petera, Jakoba ary Jaona. Petera, Jaona ary Jakoba. Eto amin'izao Lioka toko 7:17 izao dia voalaza ny soratra masina fa nitondra ny Petera sy Jaona ary Jakoba i Jesosy hiakatra any an-tendrombohitra. Ao amin'ny Matio toko 9 vavaka Jesosy tao Getsemaneny andininy 17 dia voalaza fa nitondra ny Petera sy izy mirahalahy zanaky Zebedio i Jesosy hiataka kokoa an'ireo mpianatra hafa. Mirahalahy zanaky Zebedio raha ny tantara ny fiantsona ny apôstôly dia tsy iza fa imbola i Jaona sy Jakoba ihany. Manakaiky kokoa any Jesosy ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa niakatra tao an-tendrombohitra mantsy i Jesosy sy Petera, Jaona sy Jakoba ka nivavaka dia voalaza ny soratra masina fa tonga fotsy sady nanelatrelatra i Jesosy sy ny fitafiny. Ny tarehany Jesosy sy ny fitafiny. Nanakaiky any Jesosy namaly ny fitaomany Jesosy ho any an-tendrombohitra mba hivavaka izy telo lahy apôstôly dia nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Nankany an-tendrombohitra mba hivavaka. Nazavaina tao amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora
fa nitendrombohitra tamin'ny fotoanandro ny testamenta taloha mbola atao amin'ny fiarahamonina nisan'i Jesosy koa dia tena toeram-pivavahana. Akaikikaiky kokoa an'i Jesosy satria nantsony manokana ireto apôstôly anankitelo fa nantsony hivavaka. Tamin'izany no nahitany ny voninahitr'Andriamanitra. Indray isika ramana dia miteny hoe eto ambavaka mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra fa ianao tsy mivavaka. Mparay monina aminao ihany, mpiara-mivavaka aminao ihany ny asainao mivavaka. Eny an-dalana eny koa dia mba eto ambavaka rehefa mahita mpivavaka mitondra baiboly. Ary mahafinaritra ny hoe misy olona tena manakaiky an'i Jesosy ao anatin'ny vavaka andro aman'alina dia ampahitany ny voninahiny. Mitondra anao anakaiky azy bebe kokoa i Jesosy. Raha ny tantana ny dianao ho tonga eto am-piangonana amin'ity anio ity. Te ampahita ny voninahiny izy. Te ampahita anao ny voninahiny indray Jesosy raha tonga eto ianao. Nentiny mba hiakatra toy ny niakaran'ny Petera sy zao na Jakoba tany an-tendrombohitra, tena hita ny tarehin'i Jesosy fotsy sady manelatrilatra. Te ahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao? Maneke ny antsony. Te ahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao? Mazotoa mivavaka. Tsy ireo izay nitandahatra tao anatin'ny fisehoana ho amin'ny fifidianana diakona ihany no hahita ny voninahitr'Andriamanitra, fa raha manaiky koa ianao mba amaly ny antson'Andriamanitra, anakaiky azy bebe kokoa amin'ny alalan'i Jesosy ka ho feno fiainam-bavaka dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Faharoa ry havana, ao amin'ny faharetana no ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny faharetana no ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny andininy faha 1:30 sy faha 2:30 dia misy teny toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Niseho tamboninahitra ka nilaza ny fialany izay efa efainy any Jerosalema, ary efa navesatry ny torimaso ny mason'ny Petera sy ny namany, nefa nahary tory ihany izy dia nahita ny voninahitry Jesosy sy izy roa izay teo aminy. Fanondrona ny Mosesy sy Eli atao amin'izao fiofantareta ao an-tendrombohitra izao dia milaza ny fotoana maharitra izay efa niasan'Andriamanitra. Ny filazana fa nahary tory ihany Petera sy ireo namany Jaona sy Jakoba dia manambara fa nisy fotoana niaretana tao, niaretana tory, niezana niady tamin'ny filan'ny nofo ary naharetana mba ahitana bebe kokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny faharetana no ahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Ohatra vitsivitsy ao amin'ny Baiboly, Abrahama rehefa tonga teo amin'ny faratapo ny fanoloran-tena, hanolotra anisaka zanany mba hosorona arak'izay nibakian'Andriamanitra azy, niantson'Andriamanitra azy. Rehefa tonga teo amin'ny faratapo ny fanoloran-tena, tonga tany an-tendrombohitra mba hanatitra anisaka zanany. Ao Genesis 2:24-40 dia voalaza fa niseho Jehova Jire. Niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy natao fanatitra indray Isaka fa nisy zanak'ondry izay natolotr'Andriamanitra. Niseho ny voninahitr'Andriamanitra rehefa naharitra teny an-dalany Abrahama ka tonga tamin'ny faratampony fanoloran-tena hanatitra ny zanany ho an'Andriamanitra. Niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ho an'i Mosesy izay voalaza tao amin'ny Exodosy teo 4:20 ny andininy 4:20 indrindra, niseho ny voninahitr'Andriamanitra rehefa naharitra 40 andro tany an-tendrombohitra i Mosesy. Sika dia mora afa-po indraindray. Rehefa mivarotra dia hoe ngahita, rehefa mahitahita kely eo, mahazoazo kely eo dia ampy izay. Rehefa miasa dia hoe mety io e, avelao zao fa mety io e, ampy io e. Izay sika indraindray, fa eo amin'ny fiainam-panahy koa dia tahaka izany. Rehefa mahitahita kely ny voninahitr'Andriamanitra dia afa-po. Rehefa mba
mahitahita kely ny herin'Andriamanitra eo mivavaka izay atao dia efa mahafaly izay. Rehefa miditra am-piangona dia ampy izay. Rehefa nanompo an'Andriamanitra manao ny adidy sy ny sisa dia efa afa-po. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny firosoantsika lalindalina kokoa ary ny faharetantsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra dia mampitombo ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao ve dia mieritreritra fa ny fahitanao milaza fa mpiangona tsotra ny voninahitr'Andriamanitra dia hitovy amin'ny fahitanao, fahitan'ny hafa izay nanolo tena bebe kokoa fa vonina afoy no ianao no ny asan'Andriamanitra. Tsy mitovy ry havana. Hoy ny soratra masina, ataon'i Jehovah ho hafa ny manompo sy ny tsy manompo azy. Samy hafa. Ary zany no hoe mandroso amin'ny lalina, ary tsy hoe mandroso amin'ny lalina ihany fa mahareta. Ny Artory ry Petera sy ny namany dia nampahita ny voninahitr'Andriamanitra tsy ilay hoe tare sy ny fitafiana fotsy sady manelantelatra fotsiny fa niova ny filazana hoe nahita ny voninahitry Jesosy sy Mosesy ary Eli. Anjaro mitombo ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra hay rehefa miroso amin'ny lalina amin'ny fanompona ianao ary mitombo sy maharitra amin'izany fanoloran-tena izany. Rehefa raisina ho mpandray fanazan'ny tompo ny katekomenina dia milaza mazava tsara fa hiditra sampana izao na izao. Raha hitsangana rehefa avy eo ny firaisany sampana ka hira ho taratrao ve ianao ary ahitany voninahitr'Andriamanitra ve ianao. Indreo ny firaisan'ny sampana dia ilaza ve fa tsy izay hitsangana eo hira rehefa avy eo dia tsy niteny tamin'ny raisina mpandray hoe za hiditra izao na izao. Raha te hitombo amin'ny fahitana ny voninahitr'Andriamanitra, mirosoa amin'ny lalina ary mahareta, mitoera ao dia hitombo ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra tahaka andry Mosesy izay 40 andro 40 alina tany an-tendrombohitra, tahaka andry Abrahama nahatra ny zotra tamin'ny fizaham-toetra mafy tao anatin'ny fanoran-tenany. Ry havana malala, ny firosoana amin'ny lalina amin'ny fanompona sy ny faharetana amin'izany fanompona izany dia mampitombo ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Nde tsy izy, tsy ho amin'ny fanoran-tena miavaka ihany ao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana fa hampitomboy ny fanoran-tenanao mba hitomboko ny fahitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy Kristy tonga tamin'ny faratampony fanoran-tena tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana izay efa nanomany ny mpianany araka ny voalaza teo dia tena nahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy hoe nahita fotsiny fa nipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra miara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra. Tianao ve ny ahita ny alehibe ny voninahitr'Andriamanitra akekeza ao anatin'ny fiainam-bavaka izy? Sitrakao ve, irinao ve ny hitomba amin'ny fahitana ny fahalehibiazan'ny voninahitr'Andriamanitra, aroso lalina ny fanoran-tenanao ary mahareta amin'izany. Ho tahaka an'i Jesosy Kristy hipetraka hiara-manam-boninahitra amin'Andriamanitra koa ianao. Ho an'ny tompony voninahitra ny teny ho amintsika. Amen.